Afaka tsikara isotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakobo, atolotra ianao ny dera sy ny asa sy ny voninahitra mandrakizay. Haleluya! Misaotra ray eo noho ny fitahina sy ny fanambinana nomenao izao fiangonana izao. Dia ny fiangonana rehetra manerana nyity nosinay malagasy ity sy ny vahoakanao rehetra ny ampitan-dranomasina any. Izay notantananao sy ny vimbinanao nandritry ny ity taona 2024 ity, ka nombanao sy nitahinao ny vahoakanao koa, ka mbola nahafahanay nijoro tamin'ny fahamarinana amin'izany fanaterana ny fanatitra sy fahafolo-karena izany, ka na dia teo aza ireo zavatsarotra sy nanahirana ny fonay sy ny fiainanay, dia nambininao zay ka nitahinao, ka na dia kely aza ny fanambinana sy ny fitahinay dia natoky tamin'izany kely indrindra izany izay, satria hoy ianao Jehovah, zay matoky amin'ny kely dia ataoko mpanapaka ny be. Misaotra Andriamanitra ray eo fa tapitra ny taona fa mbola nitondra zay fanambinana araka izay nomenao anay ihany koa izahay, satria fa raha mikorina ato anatinay ny fanomponanao sy ny fankatoavana ny teninao, koa dia raisy mahoanitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao anay izany fanatitra izany, ka tsy verina aminao foana ny teninao raha sy natateraka izay nampandehananao azy ka manao hoe hovoako ny varavarany lanitra ka androtsako fitahina fiaina mba ampanareo. Asiko teny mafy ny valala ho ianao Jehovah tompony maro, ka tsy hanimba ny vokatrareo, ny fidiram-bolanareo, ny varotra nareo sy ny asa mandrarahanareo izany, ka dia avanim-bo zay ataonareo rehetra. Koa dia anao ary Jehovah ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Raha izany mba hoanitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao, ho an'izay tsy nanan-katolotra tompo, dia mba mitalao sy mangataka aminao zay, mba ho tahinao ary amin'ity taona vaovao ity indray, ka mba hijoro mahatoky amin'ny marina eo anatrehanao, ka dia hitondra mpifaliana satria nambinina sy nitahinao. Haleluya! Dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina zay nivakiana taminay fa miandray ny fiangonana anio ato amin'ity toeram-pivavahana ity, ato atokantrano ato, aty amin'ny toeram-piasana mpivarotana, aty ambony fiarakodia no andrenesanay zao afatra izao. Dia mitenena Jehovah Tompo fa miandray ny fiangonana amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy matin'ny levona tsangana araka ny soratra masina angatana izany, ho azy ny dera sy ny voninahitra tamin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Haleluya, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Fisaorana an'Andriamanitra lehibe no ataontsika androany, satria dia androany tokoa no sabata faran'ny taona amin'ity taona 2024 ity. Lasa ny valonany ny taona 2024, hiditra amin'ny taona vaovao indray isika. Nofidian'Andriamanitra manokana ary zany mba hoeto hiavolo ambaranja, andramanja, aya andramanja. Nofidian'Andriamanitra manokana mba hoeto avoloa andramanja ny anaovana ny sabata faran'ny taona, satria hiditra amin'ny taona 2024 isika, izay fantatsika tsara fa efa akaiky izany 2024 zany raha amin'izao andro andrenesantsika ny afatra androany izao, sabata fahafiry ny volana moa androany zany, 30 ny volana Desambra, sabata faha 30 ny volana Desambra, dia samba ny hatramin'izay nisy ny tantaran'ny fiangonana Apokalipsy mba teto hiavolo andramanja no nanaovana ny sabata faran'ny taona. Misy antony angamba zany zay mbola tsy takatry ny saitsika. Orakoraka be! Misy antony angamba zany hoe maninona no eto nanaovana sabata faran'ny taona, satria eto hiavoloa isika
efa tsy dia lavitra ny lapa itsony dia natao ny ety tokoa no famaranana azy raha tsy mindro zany ianao aza mitehaka mafy arak'izay tatry amin'ny fe mafy manao hoe ka mety izay tokoa ny antony fa dia Andriamanitra moa mahalala hoe alohan'ny idirana amin'ny taona 2024 alohan'ny idirana amin'izay taona 2024 izay tsy fantatra izay fitondran'Andriamanitra isy fifidianana ve sa tsy isy fa dia misy moa izy isaorantsika Andriamanitra tsy misy moa izy isaorantsika Andriamanitra fa tsika efa kaiky eto iavoloha. Amen. Amen. Ka dia tsy fidiny atsika no efa eto akaiky ny avolona anao sabata farany taona rivoaka an'Andriamanitra. Ka dia aza omena tsiny fa dia miala tsiny miala fony fa dia tsy fidiny ho atsika tsy fidiny atsika eto avoloha araka ny tenenin'olona donné tao président ny paroasy ohatra ny mety ho paster zalahy no avy aty amin'ity sabata farany taona ty dia ny tsikitsiky daholo moa ny rehetrarehetra ohatra ny sarazy ny ome hoe aiza koa dia za efa 70 taona ty ve dia mbola hiteraka ho sisy sara dia ohatra ny meme ohatra zany daholo koa te komity ny avoloha hoe ohatra ny ho avy eto pastera amin'ny farany taona fa tsy le olona neritreretitsika dia ozy izy ny mpianatra rehetrarehetra aiza no isian'izany kanjo tokoa endro izy fa tonga magaga le fiasan'Andriamanitra tena magaga le fiasana misy antony misy dikany lehibe zany satria na izahay aza tonga avy any amin'ny tournées nalehanay tany tonga teto Tananarivo ny alakamisy alina afa miray maraina vao tonga dia tsy fantatra hoe tamin'ny firy ny natory dia mbola tsy fantatray hoe aiza no andefasan'Andriamanitra anay ny amin'ny sabata dia efa fampanontany tao dia efa reraka be moa zany dia efa za dia efa tsy nanokatra telefonina intsony fa sao dia mbola daladalain'ny olona amin'ny telefona no tena fa reraka dia ny hafarany dia nanontaniana amin'izay ny tompony andraikitra hoe aiza no andehanana dia hoe ny tsara indrindra ozy izy zareo tompony andraikitra tao misy paroasy ao iavoloha ka dia ahoana mety aminao ve pastera satria ao iavoloha ny paroasy amin'ny sabata farany taona io dia zao aiza nisy ohatra zany tsy mandeha lavitra itsony fa akaiky eo orakoraka ve ka hitady lalana lavitra iza koa ary eto efa akaiky anay eto iavoloha akaiky ny tanàna eto iavoloha zay hitady lalana lavitra iza indray tonga am'le fiteny hoe inona moa ny tadiavin'ny vahoaka fa tsy akaiky any avoloha ka dia hoe tsika mbavaka hoe avoloha mba voaomana tsara andraisana le vahoaka an'Andriamanitra zay no ela fa hiditra amin'ny hafatra itsika rehefa farany taona ohatra zao moa dia fanao an-trano no manao jeritodika mijery ny lasa rehetra mba samy mandinika ny fiainany ho an'ny orinasa na ny fivarotana lehibe reny dia manao bilan mba mijery hoe inona ny ezaka vita inona ny tsy vita inona ny mety tsy fahombiazana inona ny fahombiazana inona ny mety tokony ho hatsaraina amin'izay efa vita tamin'iny taona lasa iny nandroso ve sa ny emitra pozitiva ve ny bilansa négatif dia samy mba mandinidinika azy fa ny perikôpantsika ato indray dia tsy tahaka izay ilay fahitako azy ato tsy fijerevana ny bilan ny zavatra lasa fa
afatra farany no nomena raha ny perikôpantsika ty. Rehefa andeha ny olona anankiray dia manafatrafatra ny taranany izy, na ho faty izy na andeha lavitra dia manafatrafatra ny taranany ny fireneny. Ka raha mijery ny perikôpantsika ato tsika dia mazava be ny perikôpantsika raha ohatra ka vakina dia ny amin'ny Davida izay navitany mission na ny asa nampanaovina azy, rehefa andeha izy fa tsy maintsy hodimandry dia nametraka afatra tamin'ny vahoaka sy tamin'ny zanany Solomona izay mpanjaka andimby azy. Dia jerevana koa ny vaky tentsika amin'ny testamenta vaovao dia mazava koa fa andeha koa Kristy hiakatra any an-danitra, andeha izy hiakatra any an-danitra dia nametraka inona koa? Afatra koa, fa tsy maintsy andao ny mpianany, tahaka ny Mosesy maintsy andao ny vahoakany dia nametraka afatra. Tahaka ny Eli koa andao ny mpianany dia nametraka afatra. Kristy koa andeha hiakatra ho any an-danitra alohan'ny akarany dia nametraka afatra, ary niakatra izy any an-danitra. Fa tonga tany an-danitra Kristy dia alohan'ny niverenany ety ambony tany indray andray ny olombavonjy dia mbola nisy afatra farany napetrany koa. Dia nivaky tenitsika ao amin'ny Apokalipsy amin'ny perikôpantsika ty any amin'ny teny farany. Izany hoe amin'ity sabatandroany ity zany dia misy afatra farany apetraka amin'ny fiangonana, misy afatra farany apetraka amin'ny fiangonana, fa handeha koa zany ilay mpitarika azy amin'ny taona ho avy. Dia efa fantatsika zany ny andehanany fa misy sambo ngeza be zay hoentiny, fa tsy ilay sambo kely ny Apokalipsy intsony, fa ny sambo be ny gasikara indray zany no famelena hoentiny. Ka raha jerevana ny perikôpantsika dia misy afatra farany daholo zany, dia misy afatra farany zany atao amin'ny fiangonana koa zany, raha araka ty perikôpantsika ty. Tsy zany nanao an'io ary io efa natao tany amin'ny herintaona tany, fa tsy hisy nieritreritra hoe zany tokoa no afatra omenantsika amin'ity farany taona ity. Ka dia andeha ary ho zavatsika ny tantara miainga tany amin'ny Mosesy zay fantaritsika fa dia zaza izay narina tao anatin'ny sobika na tandroy izay lazana azy, dia nisaronana teo dia nalefa hoentin'ny rano any io zazakely io. Dia io zazakely io ny reniny no nandefa azy satria hoe sao dia ho faty ilay zaza eo am-pelantanany, satria ho vonona ny zaza rehetra, zazalahy. Dia lasa io zaza io nandeha dia nisy nahita dia novonjena dia tonga tao amin'ny lapan'ny Farao, dia tsy ny ray aman-dreniny no taizana azy, fa tao amin'ny lapan'ny Farao tao nanabeazana azy, mandra-pahalehibe azy. Dia io Mosesy io no natsoin'Andriamanitra nanavitra ny vahoakany tao Egipta, nandositra ny fanadevosana 700 taona, 700 taona. Raha nolazainy Abrahama tamin'i Jehovah dia hoe 700 taona, fa 700 taona zay vao tena afaka izy zareo zany zany hoe nisy fizantoetra maromaro ihany tao 30 taona, hoe aiza le 700 taona nga tsy tanteraka andray fa zay efa miandry ho avoaka amin'ity tanàna ty, fa 700 taona nanandevozana, fa mbola niandro 30 taona ny zanak'Israely vao tafavoaka, fa ny tenin'i Jehovah tsy maintsy ny tanterahana. Tonga ny fotoana vitan'ny Mosesy ny mission dia
handeha izy. Ary rehefa handeha izy dia tsy maintsy nametraka hafatra amin'ny vahoaka sy izay notendren'Andriamanitra indray hitondra ny tantara ny zanak'Israely eo aloha zany. Dia alohany nandanan'i Mosesy dia nisy teny fikasana izay efa nomen'Andriamanitra Mosesy mba ho lazaina amin'ny vahoaka. Raha zary ny baibolitsika ao amin'ny Deutéronomie toko faha 20. Deutéronomie toko faha 20 manomboka ny andininy faha 7. Deutéronomie toko faha 20 manomboka ny andininy 7 dia mitohy amin'ny toko faha 7 hatrany amin'ny faha 30 any, raiky amin'ny 30 no akatsika famitinana izany hafatra farany zay tsy maintsy nolazaina tamin'ny zanak'Israely alohan'ny andehanan'i Mosesy hiala tamin'ny tany. Deutéronomie toko faha 20 andininy faha 7. Filazana ny faneken'i Jehova tamin'ny Israely sy ny fananarana azy. Andrao misy mandika izany fanekena izany. Alohan'ny hafatesan'i Mosesy, alohan'ny alana amin'ity tany ity zany, dia naverina hoe fa nisy fanekena natao taminareo ary averina aminareo vahoaka an'Andriamanitra izany. Diny 7. Izao ny tenin'ny fanekena izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy atao amin'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Moab, afa-tsy ilay fanekena nataony taminy tao Horeba. Dia niantson'ny Israely rehetra Mosesy ka nanao taminy hoe: ianareo efa nahita zay rehetra nataon'i Jehovah teo masonareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra. Dia ny fizahn-toetra lehibe zay efa hitan'ny masonao dia ireny famantarana sy fahagagana lehibe ireny, nefa tsy nomeny Jehovah fo halala sy maso ahita ary sofina iandre nareo mandrakandroany. Dia nitoranareo tany amin'ny efitra 70 taona, tsy rovitra teny aminareo ny fitafianareo ary tsy rovitra teo amin'ny tongotrao ny kapanao, tsy mofo ny fihinanareo ary tsy divay na toaka no fisotronareo, mba ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo. Ary noho ny tonga tany amin'ity tany ity ianareo dia nivoaka Sihona mpanjakan'ny Hesibona sy Oga mpanjakan'ny Basama hiady amintsika, dia resitsika izy roa lahy, ary nalaitsika ny taniny ka nonenantsika ho zara-tanin'ny Robenita sy Gadita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase. Dia tandremo ny tenin'izao fanekena izao ka rao mba ambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Amen. Izay zany ny hafatra nomena hoe ianareo efa nahita zay nataon'i Jehovah teo masonareo avy tany amin'ny tany Egipta. Zao ny sariny zany. Isika reto dia raisina hoe tany Egipta ny nisy antsika taloha, tany Egipta ny fingonantsika taloha. Dia efa nahita nataon'Andriamanitra tamintsika ny tondranantsika tamin'ity lalana ty, izay nitondran'i Mosesy anareo nivoaka avy tany Egipta niaraka tamin'i Jehovah Andriamanitra io. Efa hitanareo ny fizahn-toetra lehibe, fizahn-toetra lehibe izay efa hitan'ny masonao. Dia ireny famantarana sy fagagana maro samihafa efa nandalovantsika ireny hatramin'ny voantsika avy any Egipta ka tonga androany sabata faha-30 ny volana Janoary eto iavoloha akaikikaiky ny lapan'ny avoloha eto izao. Efa hitan'ny masonareo daholo ny tondrananareo hatramin'izay ozy izy Jehova. Dia nataon'i Jehova akaikikaiky ny lapan'ny avoloha ny sabata faran'ny taona. Ireny fagagana sy fizahn-toetra mamay izay naseho antsika ireny. Dia ireo firenena izay niady tamintsika, ireo fankalana sy fanenjena sy fanao-pitenady natao tamintsika, fa resitsika daholo ireny. Matototsika efa eto amin'ny sabata eo ambaravaran'ny lapan'ny avoloha eo no nanaovana sabata farany. Dia efa natao hitan'ny masotsika sy reny sofintsika ireny zany ozy izy. Dia tandremo ny tenin'izay fanekena ka arao mba ambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Tandremo tenin'ny fanekena izay efa natao dia arao, tandremo mba ambinina ianareo
amin'izay rehetra efa nataonareo. 12 hidiranao amin'ny faneken'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny fianianany izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ao aminao anio, hanandratany anao ho fireneny. Dia ame voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Amen. Hanandratany anao inona ozy izy? Fireneny iza. Ity firenena malagasy ity zany io dia ho fireneny Jehovah Andriamanitra amin'izay koa. Amen mafy dia mafy. Ary mba ho Andriamanitra ao izy arak'izay nolazainy taminao sy arak'izay nianianany tamin'ny razanao dia Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Amen. Ary tsy aminareo ihany nanaovana izao fanekena sy fianianana izao, fa amin'izay eto amintsika anio, eto anatrehany Jehovah Andriamanitsika sy amin'izay tsy eto amintsika anio koa. Zao ny sarin'izay. Tsy amintsika fiangonana apokalipsy ihany nanaovana an'izany fanekena izany, fa ho amin'izay tsy mbola eto amintsika apokalipsy zany hoe ho an'ny malagasy ivelan'ny apokalipsy, ho an'izay mpitondra ny fandimby rehetrarehetra teto na efa nodimandry na mbola velona, dia ho an'ny malagasy rehetra koa nanaovana an'izany fanekena izany, fa tsy ho antsika irery. Dia me voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Amen. Amen. Azotsika ve zany? Tsy ho amin'ny itsika irery ihany, fa ho an'ny malagasy ray manontolo. 12 fa fantarareo zay nitoerantsika tany amin'ny tany Egypta sy nandehanantsika namaky any tany Gentilisy, ary rehefa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampy ny hazo sy ny vato sy ny volafotsiny ary ny volamenany zay teo aminy. Fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eo aminareo zay manana fo mivily anio, ndrao ozy izy manomboka amin'izao isy aminareo vehivavy sy lehilahy rehefa hiditra amin'izao taona vaovao zao, hanana fo maninona indray ozy izy? Mivily. Zany hoe iverin-dalana indray, hiala indray ianao an'izao nefa dia efa eo ambaravarana. Tandremo sao isy hanana fo maninona ozy izy? Mivily. Dia afatra nomena ho azy zany farany alohan'ny ilan'i Mosesy. Dia tonga aty amintsika koa izany, mba tsy hanana fo ivily ka miala amin'ny Jehovah Andriamanitsika, andehanany anompo-Andriamanitra ireny firenena ireny. Fandrao izy faka eo aminareo izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Dia tandremo zany araka ny afatra zay nomeny Jehovah ny Mosesy ho lazaina amin'ny zanak'Israely alohan'ny andehanany. 30. Ary rehefa tonga aminao izany zavatra rehetra izany dia ny fitahiana sy ny fanozonana zay nataoko ny lohanao, ary mahatsiaro izany eo am-ponao any amin'ny firenena rehetra zay androany Jehovah Andriamanitra aonao ianao, ka miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra ao sy mihaino ny feony amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra arak'izay rehetra andidiko anao sy ny zanakao anio, dia hampidiny Jehovah Andriamanitra ao avy any amin'ny fahababoana ianao. Amen. Ary amindra fo aminao izy ka nangona anao indray avy any amin'ny firenena rehetra zay nampielezan'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Io indray zany dia miaka dia milaza manokana ho an'ireo zay efa lasa tany amin'ny firenen-kafa. Zao indray ny sariny zany. Ireo zay efa lasa nandeha tany amin'ny fiangonana hafa rehetra, tany amin'ny firenena hafa rehetra, ka mahatsiaro ka hiverina amin'ny Jehovah Andriamanitra hiaraka amin'ny vahoakany, dia io no teny omena azy ho an'ireo namantsika zay efa niala rehetrarehetra tany zany, lasa any amin'ny firenen-kafa rehetrarehetra any. Dia zao no zavatra ambarany 14. Dia Deutéronomie 7:14. Dia ampidirin'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny tany zay nolazainy razanao ianao ka olovanao izany, ary anisoanao izy sy amaro anao mihoatra noho ny razanao. Dia ho forahany Jehovah Andriamanitra ao ny fonao sy ny taranakao, hitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao. Amen. Ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fahavalonao sy ny mankahalanao izay nanenjika anao ireny fanozonana rehetra ireny. Ataova amen mafy. Dia henony feon'i Jehovah indray ianao ka hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio. Ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao manana ambiampy ianao amin'izay hasoanao. Dia amin'ny asan'ny tananao sy nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao, fa ho faly aminao indray Jehovah ka hasoanao arak'izay hafaliany tamin'ny razanao. Ataova amen mafy dia mafy zany. Hitsahatra ny dahalo.
zay mangalatra ny biby fiofonao, ny fidiram-bolanao, ny ateraky ny kibonao, ny vokatry ny taninao, dia ho tahina sy ambinina amin'izany. Taova amen na mafy dia mafy. Dia ndraiky amby folo, fa izao lalàna izao zay andidiko anao anio dia tsy dia saro-pantarina aminao ary tsy lavitra, tsy any an-danitra izany ka anaovana hoe iza no hiakatra any an-danitra haka azy ho atsika mba ho enotsika ka rahantsika, ary tsy any an-dafin'ny ranomasina izany ka anaovana hoe iza no ka any an-dafin'ny ranomasina haka azy ho atsika mba ho enotsika ka rahantsika, fa eo akaikinao indrindra ny teny dia eo am-bavanao sy eo am-ponao mba arahinao. Me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Tsy mila mandefa sambon-danitra tahaka ny Amerikanina sy ny Sovietika manam-pahaizana mandeha miakatra any ambony any andeha hakan'izany. Tsy mila mandeha avion na sambo fahary fomba andehanana ny ranomasina any hakanan'izany teny zany. Efa rentsika androany zany teny zany atao tokantrano atao atao am-piangonana atao amin'ny toeram-piasana atao amin'ny fiarakodia, fa meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tsy mila mandeha lavitra intsony isika fa efa eo akaiky ny avolotsika izao, fa tsy mila mandeha lavitra intsony mivavaka sabata. Halleluja. Indro efa andiny 10 indro efa nataoko ny lonao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana ary ny loza. Tamin'ny nandidiko anao androany ho tiany Jehovah'Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipy mba ho velona ianao ka hiamaro, ary mba hitahiny Jehovah'Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay efa hidiranao ho lovany. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voataona ekoky anatreny izay Andriamanitra hafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidirana ho lovanao rehefa tafita ny Jordany ianareo. Fa raha mivily kosa ianao ozy izy ka tsy miaino fa voataona ekoky amin'izay Andriamanitra hafa, hanompo Andriamanitra hafa, akasaina amin'ny Andriamanitra hafa, andeny amin'ny ombiasy mipisikidy sy ny sisa ka any ny akasaina, any ny angataka fitahina dia hanao ny zavatra tsy fanao, hanompo Andriamanitra hafa. Za kosa ozy izy Jehovah raha manao an'izany ianareo rehefa tonga any amin'izany tany Kanana izany, rehefa tonga any amin'izany tany nampanentanana anareo zany dia ho aringako ianareo ary tsy ho tonga amin'izany tany zany. Andiny 9 miantry ny lanitra sy ny tany aho anio ho vava-olombelona aminareo, fa efa nataoko teo ny lohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Amen. Dia ny ho tiany Jehovah'Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa izany ny fiainanao sy ny fahamaroan'ny andronao mba ho nenana eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Amen. Ka hoana tsara ozy izy, ko mifidiana ninona ny fiainana, fa efa miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vava-olombelona aminareo. Fiangonana apokalipsy rehetra sy ny malagasy rehetra, fa raha mbola mivily lalana ty firenena malagasy ty ka mandeha manompo Andriamanitra hafa dia ho aringako izy Jehovah, fa vava-olombelona maheno an'izany ianareo. Tsy isika apokalipsy rery ihany iantefany zany hafatra izany, fa ny malagasy rehetra eto Madagasikara raha mivily ka miala amin'io Jehovah'Andriamanitra io ka manompo Andriamanitra hafa dia ho aringako hoy Jehovah. Fa vava-olombelona mahare izany avokoa ianareo rehetra, na isika apokalipsy, na ny malagasy kristianina rehetra, na ny malagasy silamo, na ny malagasy mpandala ny fomban-drazana, na ny malagasy vahiny zay mahazo nationalité malagasy eto, na karana izy na frantsay na sovietika na arabo na komorianina na afrikanina, manana ny zom-pirenena malagasy ka andeha hanompo Andriamanitra hafa, dia ataoko aonozy izy Jehovah ho aringako. Amen.